azo lesona izahay. Tsy nireare teto ka tsy nianjera. Naiza naiza adininay ireny mbola manaraka ohatra ratsy ihany izahay. Mamindrafo aminay mameliany ilokay. Ka raha mankalaza zao Noely zao zay dia tsy manana inona fanofonay ny tiana ho diovina. Mba ho teraka indray izahay ary Kristy toetra tsy ampinanam-bilona tsony fa anatin'ny fonay. Mamindrafo aminay ry Jesoa le teny tonga nofo. Noho ny amin'ny anarana ho rery ihany. Amen. Matona niraka ny zanany mitsangana indray miteny somafaly amafan'ny fahotantsika izy. Hoy ny apôstôly fa Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Fony fahavalo ary tsika taloha nampiavamina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany ho famonjena antsika ary ny anarana atao hoe Jesoa fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Noho izany miravana dia voavela sy voafava koa ny fahotanareo ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo samy amideran'ny Tompo isika. Nahitany amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra.
fisorantsika ny tompony raha voalahatra ataontsika maridona mitsatosatoka ho fisorantsika izany familan-keloka ny raisitsika izany. Sasakeli zanaki mari tumpuni anjeli nefanakati inu sasalani zanaki nira tungambaitai isuna iralitani sini kunine afalin silani manandata fe Desambra papamukasu Eni katakani Lehi metu Sasanante naina funela be Sati tukunana mana keribe Beralitani zeni mifali Unipangunani sinumesi Beralitani zeni kunine Afalin silani mana tatabe Desoluterana kapangakasu ini pangakani lehi Zeso zazayeti kasinasitu tumpufuateni Kapambaiteri Sotundubisa Sasamanangeri Beralitani Sinikunile Afalitsilami Mananatafe Desambra Petraka amin'ny fifaliana isika iomana amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra izay ialoavany irany rantsana taniketsa.
aminareo anenito tonga eo amin'ny pejin'ny soratra masina isika zao. Izany dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia 3:10. Resintsika manomboka amin'ny andininy 10 hatramin'ny andininy 4:9. Isaia 3:10 vakina manomboka amin'ny andininy 10 hatramin'ny andininy 4:9. Mivaky toy izao zany ny anaran'i Jesoa. Ary amin'izany andro zany nisy lofon'i Jesy izay tsangana ho fanevan'ny firenena. Dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Ary amin'izany andro zany ny Tompo dia mbola hanindritra ny tanany fanindroany, hanavotra ny olana izay mbola sisa avy any Asiria sy Egypta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara sy Amata ary ny avy any amin'ny moron'ny ranomasina. Dia hanangana faneva ho an'ny jentilisa izy ka hamory ny Israely izay voaroka sy hanangona ny Joda izay voaely avy amin'ny vazan-tany efatra. Ary hitsahatra ny fialonan'ny Efrema ary ho fongorana ny fandrafiana ny Joda. Efrema tsy alina ny Joda ary Joda tsy andrafy an'ny Efrema. Fa hipoaka ny tanin'ny Filistina ny ndrifana ireo sy hiara-mamabo ny zanakin'ny atsinanana amin'ny Edoma sy Moaba no haninjirany tanany ary ny taranaky Amona hano azy. Ary Jehova handritra ny sakeli-dranomasina Egyptianina ary hanimitra ny tanany Iony ka hamely azy amin'ny rivony mahamay ka hampisaraka azy hisampana fito ary hahatafita ny olony tsy miala kapa. Ary hisy lalina voavoatra halehan'ny olony sisa izay sisa avy any Asiria dia toy ny ho an'ny Israely tamin'ny andron'ny akarany avy tany amin'ny tany Egypta. Hebreo 9 raisina amin'ny andininy 4 ka hatramin'ny 12. Hebreo 9 raisina amin'ny andininy 4 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izay efa noazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fahavomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny hemotra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona hiasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo songosongo kosa dia laviny satria akaiky ny ozona ary ny hafarany dia hodorana. Nefa ry malala, na dia miteny zany azy izahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo dia izay momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Raha manompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany, ary mbola irinay ianareo rehetra samy aneo zany fahazotoana zany mba ahazo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo fa anahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Luka 2 raisitsika eo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 14. Luka 2 raisitsika eo amin'ny andininy 9 ka faranana hatreo amin'ny andininy 14. Rehefa samy nahita dia ho vakitsika eo am-pitsanganana.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany izany, nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny Tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny Tompo na nielatrelatra na nodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo: ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona ankasitrahany. Ray Masino, mana-masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavakantsika Tompo, dia Andriamanitra ray, zanaka fanahy-masonao, midera sy manome voninahitra anao izahay. Fanahitraritra ty andro natongava ny zanakao tetỳ an-tany nanetry-tena ho fanavotana anay. Misaotra fa voavaky taminay teo ny teninao, ilay teny fiainana aina ho an'ny mahazo azy.